Misaotranao mbola manaraka atrany ay ity onjam-peon'ny radio vaovao masoa ity ao anatin'izao fandaharana kristianina mifampandroso izao isaorantsika an'Andriamanitra ny ahafahantsika mifampandroso sy mifampitantana eto amin'ity onjam-peon'ny radio vaovao masoa ity. Maro ny zavatra efa nifampizarantsika teto ary isaorantsika ny tompo avokoa ireny namantsika izay nanaiky ivahiny ao anatin'ny fandaharana ireny hizara amintsika ny zavatra mety mahasoa ahatonga antsika androso satria izay ny tanjony. Tsy hoe androso ara-panahy ihany fa zay aloha ny zava-dehibe voalohany indrindra, mandroso amin'ny fifandraisana amin'ny tompo ianao, fa rehefa manana fifandraisana tsara amin'ny tompo ianao dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Ary ao anatin'izay dia andeha ho tanterantsika koa ilay ten'Andriamanitra ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Ny radio vaovao masoa raha teo dia miezaka mitady izay zavatra samihafa mba hifanampiana amintsika mpiaino ny radio vaovao masoa mba tsy ho sanatria lasa teny fotsiny na anidina fotsiny ihany koa ny hafatra izay ampitaina eto amin'ity onjam-peo ity fa mba hivadika asa ihany koa izany dia asa hifampandrosoana ara-tsaina, ara-batana ary indrindra fa ny ara-panahy. Amin'ity anio ity dia hiverina hiaraka amintsika hitondra ny amin'izay mety ho tsara ho fantatra, izay mety ho fifampandrosoana maro samihafa izay hatolotra izy ireo ny TPFV na ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Izy ireo no ivahiny indray hitafatafa iresadresaka ampafantatra amintsika indray izay zavatra mahasoa hifampandrosoana aminao mpiaino radio vaovao masoa. Ka amin'ity anio ity izay hiaraka amintsika iresadresaka efa eto anilako eto Madame Erika Andriatina, gestionnaire mpitantana ato amin'ny toeram-pitsaboana. Voalohany indrindra aloha faly miarabanao mbola nomeny tompotompo-pahavelomana hatrany isika rehetra afaka mifampizara eto amin'ity fandarana kristianina mifampandroso ity ary mankasitraka sady ianao ihany koa manaiky ivahiny ny fandarana kristianina mifampandroso. Dia faly miarabanao koa Zokedoara, mankasitraka indrindra ny amin'ny fampiatranona indray ianay ary miarahaba ny mpiaino radio vaovao masoa rehetra manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko. Fanontaniana voalohany avy hatrany ara hidirantsika ao anatin'izao resadresaka izao Erika mahakasika ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy na ny TPFV no anafoezantsika azy dia niorina tany amin'ny taona 17 tany naorin'ny zanaky ny mpanompon'Andriamanitra Martyr Veany moa izy io dia tsy isa fa iny zokitiana fanantenana izay mpitsabo ny asany. Ny tanjona ao anatin'izay dia izao hoe ny fahasalaman'ny maha-olona iray manontolo mihitsy, ny fahasalaman'ny fanahy, fahasalaman'ny saina, ny fahasalaman'ny vatana. Ny tenin'Andriamanitra izay tena teny faneva hoentiny dispensaire ao anatin'izany na ny toeram-pitsaboana dia izay voasoratra ao amin'ny jauna 7 toko voalohany 2 manao hoe ry malala mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Dia mazava be amintsika arak'izay hoe rehefa tahina ny fanahintsika dia tahina ho azy nofontsika. Dia mandray anjara amin'izay mifanampy miaraka amin'ny radio vaovao masoa ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy manohana ny olona ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana mba tena ho salama ny kristianina. Marina izany satria izay no maha-olona ny olona dia saina, vatana, fanahy. Isika eto amin'ny radio vaovao masoa dia miezaka mitory ny filazantsara mba hahatonga ny olona rehetra hifanena amin'ny Jesosy Kristy ka hahatonga ny olona ho salama ara-panahy satria izay ny zava-dehibe voalohany indrindra ny hoe rehefa mifanena amin'ny Jesosy Kristy ny olona dia manjary manana fiainam-baovao mandeha ho azy avokoa ny zavatra rehetra araka izany. Ary dia izany no atao eto amin'ity onjam-peontsika ity dia ny hoe mitaiza ny olona hahatonga ny olona tena iorina amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy ka tsy hahatonga azy ho lavitra an'Andriamanitra. Ary dia ao anatin'izay nefany misy ary tena ilaina ihany koa ny miara-miasa amin'ny dokotera tahaka ny hoe Jesosy Kristy ny fidiny apôstôly anisan'izany Luka dokotera. Ary dia soratsika an'Andriamanitra hoe nampiasainy ary ny rany novidiny tao anatin'izany ny zanaky ny mpanompoavin'Andriamanitra Martyr Veany dia tsy iza fa ny zandrikely ny Jesosy Kristy tiana fanantenana ka nanangana izao toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy izao. Ary dia araka nambaran'ny Erika teo izay mitsabo ny ara-panahy
mitsabo ny ara-tsaina, mitsabo ny vatana ihany koa. Eo amin'ilay resaka hoe fitsaboana ara-panahy, fitsaboana ara-tsaina, fitsaboana ara-batana izay Erika, ohatra ny ahoana ny fisehony sy endrika anehoanareo izay resaka fitsaboana anankitelo samihafa izay? Ny zavatra tsapa amin'ny ankapobeny rehefa tonga ao amin'ny toeram-pitsaboana ny marary dia izao hoe tsy mety marary matsiaro tena marary ara-batana izy. Ahoana ny fomba hitsaboana ny fanahy saina vatany olona anankiray? Rehefa tonga amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ny olona dia mieritreritra hoe marary ara-batana. Fa rehefa tena atao ny fizaham-pahasalamana ary izay mahasamihafa ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy amin'ny toeram-pitsaboana hafa dia izay tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe resaka vatana aiza ny marary fa manadihady hatrany amin'ny fanahy saina. Misy dinika mihitsy. Ary ao anatin'izay no ahitantsika hoe inona ny fototry ny olana. Ary matetika dia izao hoe ny akamaroany ny fototry ny olana eny misy ny marary izay ataontsika hoe mety maladie courante aussi sy ny fiteny noho ny amin'ny toetrandro, noho ny amin'ny sakafo nohanina. Fa misy koa ny aretina izay mifamatotra be da be amin'ny resaka ara-panahy ny olona anankiray. Ary izay ny tena mamaika ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy, tsy ny anasitrana an'ilay ara-batana fotsiny na ilay hoe hitsabo an'ilay symptôme hita ety ivelany ihany, fa tena ilay any anaty mihitsy dia ilay mahakasika antsika dia ny resaka ara-panahy. Dia izao hoe tena hoe nitondra ny olona ao amin'i Jesosy, nampiavana ny olona ao amin'i Jesosy ary ny ampahafantatra ny olona ny famonjeny Jesosy Kristy sy ilay fiadanana, ilay fanasitranana ao aminy. Izay izany rehefa tonga ao ianao dia izay aloha ny zavatra tsy maintsy hoadina azonao izany. Ankoatran'izay ny mety fitsaboana amin'ny ankapobeny tahaka ny rehefa fitsaboana hitantsika ireny ihany. Dia mitondram-bavaka izay mazava loatra ny marary rehetra izay mandalo amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Misy ny fanohanana ara-panahy arak'izay azo atao amin'ny olana izay mitranga eo aminy, tsy voatery amin'ny aretina ihany fa izay ilay teneniko izay mifamatotra amin'izay ara-panahy izay. Mahafinaritra be izany satria mandrakariva tokoa ny mamaika ny olona dia ny afaka n'ilay fanaintaina ny nofo kanefa tsy tsapana hoe voafatotra koa nefa ny fanahiny ao anatin'izay. Mazava ho azy amin'ny toeram-pitsaboana dia ivezivezen'ny olona maro samihafa, tsy voatery ny mpiaindro teo Vomasoa ihany no tonga mitsabo tena ao anatin'ny toeram-pitsaboana. Mety misy izany ny olona mbola tsy resy lahatra mihitsy nanantona no tsaboana tato anatin'ity toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ity teo amin'izay resaka fitsaboana ara-panahy izay efa nahita vokatra tsara ve nareo hoe tao anatin'ilay fanaovana dinika sy resaka izay natao tamin'ireny olona ny tsaboana ireny nisy nifanena tamin'i Kristy? Eny tokoa, ary izay nisaorana moa voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany maro be ny olona izay nieritreritra hoe marary ara-nofo fotsiny, fa rehefa tena tonga tao amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy nandeha nidinidinika dia tsapan'izy ireo hoe ay tena tsy resaka ara-nofo fotsiny ity fa misy fifamatorana ara-panahy ihany koa. Dia izay tena mampirisika ny olona mihitsy ao anatin'izay hoe mandray an'i Jesosy Kristy, mitory ny filazantsara ary isaorana an'i Jesosy fa maro be ireo olona nijoro vavolombelona sady sitrana ny ara-nofo nefa nifanena tamin'i Jesosy ary indrindra ihany koa tsy voatery hoe mety misy olona efa nahalala an'i Jesosy nandritra ny antaona maro fa mety hoe fahalalana fotsiny ihany fa tena hoe fiarah-miaina miaraka amin'i Jesosy. Ahoana ny fomba hikolokoloana ny fahasalamana ao anatin'izay hoe maha-kristiana izay, indraindray kristianitsika fa adinitsika koa le ara-nofo izay mampiaraka an'izay zavatra anankitelo izay tsy azo sarahana izay, dia ilay hoe fanahy saina vatana izay. Ireo manko tsy afaka misaraka hoe ianao ara-panahy fotsiny na ianao ara-tsaina fotsiny na ianao ara-batana fotsiny, tsy mety izay. Mandringa izany ilay fahasalamanao ary tsy maintsy hitanao foana le fiatraikan'izay fandrikana izay hoe ary toa misy olana ato anatin'ny fahasalamako izay. Satria rehefa tena ara-panahy loatra ianao ka manadio ny ara-nofo dia mazava loatra ohatra mety hoe na amin'ny ara-tsakafo ianao dia tsy dia manisy tombam-bidy loatra hoe izay tianao hohanina dia hohaninao satria mieritreritra ianao hoe izay fa ara-panahy, kanefa tena misy fifamatorana be, tsy afa-misaraka. Izay izany ny azontsika ambara ny vatana saina fanahy ary tsika kristianina dia tokony handanjalanja tena hoe hitaizan'izay ataontsika hoe famoronana izay Andriamanitra mihitsy namorona azy hoe nasiana vatana, nasiana saina dia nasiana fanahy izay. Dia isaorana an'Andriamanitra fa betsaka ireo olona tao anatin'ireo karazana tolotra nomeny ny dispensaire fanantenan'ny vonin-kandresy ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy nahita tombotsoa ary tena hoe salama ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina afaka nitsangana
ary nandray an' Jesosy ny fanena taminy. Afaka manome ohatra ny amin'izay ve Rika? Anisan'ny mba tena anisan'ny nafaly sy nakasika ny fonay ohatra zao izay isaorana an'Andriamanitra ary averina ho amin'ny foana ny voninahitra fa izy ny antony zavatra rehetra, dia misy ray aman-dreny miaraka amin'ny zanany, dia ilay zaza hita mihitsy hoe manana olana tsy salama foana, dia rehefa anaty adiana dia zavatra tsapaka ny fifandraisany amin'ilay ray aman-dreny no misy olana, dia miteraka tsy fahasalamana, dia rehefa tonga aty ampianarana ilay zaza dia le toratorany reny, le be émotion, dia misy zavatra kely mampalahelo dia torany, dia rehefa anaty adiana dia fantatra hoe ay resaka fifandraisana ao anatin'ny tokantrano kay no mahatonga le tanora zany manana izay olana izay. Dia rehefa nifampiresahana resahana momba an' Jesosy izy natsoina koa le ray aman-dreny hoe atiny le tena lavaka mahatonga ny zaza io tahaka izao dia isaorana ny tompo fa sitrana, isaorana ny tompo fa afaka, tsy niverina tsony ary voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Mahagaga ny tompontsika ary araka ny nambarako teo aloha teo tena mampiasa fomba maro samihafa izy hitsaboana ny olona ary ahatonga ny olona indray ilay famonjena, dia isaorantsika ny tompo moa zany fisiny izay asan'Andriamanitra eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy izay. Mahakasika ny ataontsika hoe mpiara-miasa ato amin'ny toeram-pitsaboana manahoana iza daholo? Eny tompoko, anisan'ny zavatra tena mba ataontsika hoe mampiavaka ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia ny resaka mpiara-miasa, satria izahay tena misaotra an' Jesosy fa nomeny Jesosy mpiara-miasa manana anazy, matahotra azy, ary izay manko ny tena zava-dehibe aloha hoe izahay ato anatiny mihitsy mila resy lahatra, manana traikefa ny ankamaroany izy izay rehetra ao anatin'izay fitsaboana izay, fa ny tena zava-dehibe telo hoe manana an' Jesosy ary ny fomba nidirana hoe nampidirana andreo mpiasa ireo tsirairay aby dia tamin'ny fomba mahagaga izay misy an'izany hoe tena hoe mitady asa dia irahan' Jesosy hoe ndana makao dia dokotera, dia nefa izay amin'ny fotoana io mitady dokotera, tena hoe misy karazana plany tompo ary any amin'ny orinasa sasany rehefa manao fitadiavana mpiasa dia mandefa annonce etsero fa ny anay dia ny fomba anay dia mivavaka dia mametraka an'ilay critère eo anatrehan' Jesosy hoe tompo mila olona ohatr'izao indray ny orinasanao dia ome olona, dia tena amin'ny fomba tsy takatry ny saina no anomezan' Jesosy mpiara-miasa resy lahatra, mpiara-miasa manana traikefa ary vonina ny anompo ny namana. Ie, hitantsika ao anatin'izay zany fa tena olom-bo antso ny tompo avokoa ireo izay miara-miasa manatanteraka ny amin'izay resaka fitsaboana izay eto amin'ity toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ity, satria misy mpiara-miasa vitsivitsy efa eto akaiky eto andao aloha ho ampiresahantsika ihany koa izy ireo araka izay nambaran'ny Rika teo izay dia antson'ny tompo no nahatongavan'ireo mpiara-miasa ireo eto amin'ity toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ity. Anisan'izay eto indrindra Dr Niasy izay manatanteraka ny resaka fizaham-pahasalamana amin'ny ankapobeny moa ho an'ny Dr Niasy, ahoana ny fahatsapahan'ny Dr Niasy izay resaka hoe antson'ny tompo ka nahatonga anao resy lahatra hiasa eto amin'ity toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ity? Voalohany indrindra ny aloha miarabantsika rehetra mpiaino dia ny faharoa manoloana an'ilay fanontaniany zoko teo ny fahatsapako an'ilay izy aloha tsapako ilay izay tena antso avy amin'ny tompo, satria tao anatin'ny tambola nianatra momba ny medisina moa zany dia tena mba faniriko any ana hoe ao anatin'ny asa fitsaboana, satria ny fitsaboana tsy hoe fitsaboana vatana fotsiny fa fitsaboana saina, vatana, fanahy, izany hoe miara-miasa ireo anankitelo ireo zany. Ny fanahy tena zavatra ngeza be mihitsy satria any ny tena fototra dia tena faly rehefa hoe tafiditra tato, satria afaka tsy hoe mitsabo eny eo ilay hoe fitsaboana fa afaka mizara zany ilay famonjena, satria izay ilay antso voalohany indrindra aloha ny antson'ny tompo zany hoe mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olona rehetra, dia anisan'ny fitaovana anankiray ilay mampitsabo ny tena, afaka mifaneraserana olona betsaka sy olona maro mantsiny dia ireny olona ireny nefa tsy hoe iverina aminao foana fa mety indray androny ihany no ampiaon'ny tompo aminao dia zava-dehibe amin'ny tompo ny famonjena ny fanahin'izy ireny dia ampiasain'ny tompo ho fitaovana ao anatin'ilay izy ankoatra ny mampitsabo. Dia izay zany anisako tena hoe zavatra ngeza be, dia na manao an'ilay asa ara zany dia mahatsiary hoe misy fiadanana ao anaty, misy fahatsapana hoe tena misy fifaliana eo am-panatanterahana ny asa. Matetika rehefa miasa ny amin'ny toeram-pitsaboana hafa hoe misy ohatrany hoe sous pression, izay ngamba ny tenenana anazy, fa ato zany hoe marina hoe misy ny lehibe fa tena hoe Andriamanitra ny tena
patron voalohany indrindra zany mampiasa anay ato de ny asa rehetra zay atao de tena atao ho an'ny tompo voalohany indrindrany de mahafinaritra le miasa ho an'ny tompo manatanteraka le antso ihany koa ao anaty. Tianarorotra kely dokotera satria ao anatin'ny vanim-potoana sarotra ny firenena ankehitriny resaka coronavirus mazava ho azy ny olona zay raisina tsy voatery hoe tsy manana zany aretina zany ho an'ny dokotera manokana eo ampandraisana ifanandran'izay olona voan'izay aretina zay ve de ahoana ny ataontsika hoe ny tahotra sy ny sisa. Tena marina mihitsy zay ao anatin'izao vanim-potoana zao tena betsaka tsika moa tsy manana test eto amin'ny toeram-pitsaboana fa misy le ataontsika hoe sokajiana ao anatin'le hoe cas suspect manoloana n'le sorotra aretina zany zay efa ambara de efa tsy voatery hoe manao test zay vao manao traitement araky ny efa antso ataon'ny ministera sy ny filoham-pirenena fa rehefa hita hoe ka mampiaya de afaka tonga de manao traitement avy hatrany. Zavatra voalohany indrindrany aloha ny aty anaty aloha tena ho anahy manokana tsy nanana tahotra satria ny zavatra napetrako de zao hoe Andriamanitra no miaro, asany no atao dikan'izay de izy no mandray an-tanana zany. Nisy fotoana tena ny akamaroany marary raisina ao anatin'ny tontolo andro tena hoe ny akamaroa zany tena izy daholo de nisy fotoana moa tena ohatrany somary tafiditra tao anatin'ny tsy fahasalamana mihitsy ny arany fa isaorana ny tompo hoe Andriamanitra tsy mandao ny mpanompony zany fa mandray an-tanana de misy an'le tenin'Andriamanitra io hoe manompo an'i Jehovah ianao de hoe sorina aminao ny aretina de tena marina le tenin'Andriamanitra de voninahitra moa an'Andriamanitra rery ihany fa tsara ny tompo. Ary rotoka ihany amin'izao fotoana zao anisan'ny indraindray mampatahotra ny olona manantona dokotera ny antony ataontsika ao anatin'ny fauteuil tsy ndraitra akory misy ny sasany zay somary asa ao anatin'ny arerana ve sy ny sisa ve de lasa somary hoe masika ary de matahotra ny olona ao anatin'izay ina mety mba ho afatra na mba ataontsika hoe satria kristiana fampandroso no tanjontsika eto mety misy mpitsabo maro any miaino atsika ina no mety mba ataontsika hoe zavatra mba zarain'ny dokotera ho an'ireo mpitsabo na ihany koa an'ireo olona mety hoe te hitsabo tena nefa matahotra ka tsy sa manatona dokotera no izay anton'izay. Ny afatra ao antsika mpitsabo aloha de izao hoe tsika natao mpitsabo dikan'izay tsy mpanasitrana tsika fa mitsabo no ataontsika zany. Ny fanasitranana matetika ny olona rehefa mandeha dokotera de hoe mitady fanasitranana fa ny ao ambadiky le izy tsy misy mpanasitrana fa tsy Jesosy rery ihany. Ninona zany ezaka ataontsika mpitsabo ny zavatra ao aorianan'ny fitsaboana de na mety sitrana le olona na mety miagravy le tahan'le olona na mety maty le olona ao anatin'le izy dikan'izay tena tsy manana fahefana mihitsy zany tsika hoe hiazona ain'olona anankiray fa ny andraikitra zay napetraky ny tompo amintsika de hoe mitsabo tsara tsy mitsabo hoe ataoko ty noho ny fitiavam-bola na hoe misy condition maromaro fa mitsabo ako ny asa zay ataoko de ataoko ho an'Andriamanitra zany hoe tsy tadiavako tombontsoa fa tena asa fanasoavana raha ny asa fitsaboana. Ny asa fitsaboana tsy asa fitadiavam-bola fa tena asa fanasoavana mpiarabelona mihitsy zany de amin'ny vocation an'le izy moa zany mazava ho azy de ao anatin'izay tena afatra ho atsika mpitsabo rehetrarehetra mihitsy hoe aza miantehitra amin'ny fahaizana mampahalala atsika fa zava-poana ny fahaizantsika tsaroa fa Andriamanitra no manome ny fahaizana manome ny fahalalana ary azon'Andriamanitra atao ny manaisitra ny fahalalana io amin'ny fotoana tsy ampoizina raha hoe ny fahaizantsika no reharehantsika fa andao tsika anetry tena hoe Andriamanitra afaka manome fahalalana mihoatra noho izay efa haitsika ao anatin'ny fitsaboana indrindra ao anatin'izao valanaretiny zao de andeha ataontsika ho lohalaharana raha itsika mpitsabo manerana ny Madagasikara tena mametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana hoe Andriamanitra no manasitrana fa tsika de fitaovana ihany ny fanafody de fitaovana ihany de ho hitantsika zany hoe herin'Andriamanitra miasa eto amin'ny firenetsika zany de ho atsika marary hoe matahotra mandeha dokotera araka le fa nataoko teo hoe zahay dokotera mitsabo fa tsy manasitrana natao hiara-iasa zany matoa napetraka Andriamanitra zay hoe misy mpitsabo de hitaomana ny olona rehetra zany hoe aza matahotra manantona toeram-pitsaboana ao anatin'izao de faharoa koa hoe aza matahotra ny resaka hoe Covid satria ny ao aorianany eritreritry ny olona rehefa hoe Covid-19 de hoe fahafatesana zany ho faty zany
fa izao ny fiainantsika tsy hoe mijanona akory ao anatin'ny fahafatesana fa aorianan'ny fahafatesana dia misy lalana anakiroa na maty ny covid ianao na tsy maty ny covid rehefa maty ianao dia izao hoe rehefa tonga ny Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra ho tsaraintsika dia lalana roa ihany na tsika mandova ny lanitra na tsika mandova ny amin'ny elo dia fotoana nefa zany zao ny vanim-potoana iomanana hoe omany no mandrakizay atsika aiza ny mandrakizay atsika dia fotoana zao zavatra anakiroa no takian'Andriamanitra ao anatin'izao zavatra mifamaofao eto amin'ny firenena izao mivalana aretina voalohany dia izao hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ny faharoa dia izao hoe ho an'ny kristianina rehetra izay efa miorina tsara dia miorena tsara aza miova dia mirary soa antsika rehetra. Misaotra be deaibe docteur ianao anatin'izay sady ny fanasitranana anankiray ary rentsika ao anatin'izay ohatr'izay zany le fomba fiasanareo ato ohatran'izay ny fomba fiasa. Misaotra ny docteur izay nanaika iresadresaka nampafantatra ny amin'izay mety fomba fiasa sy naresy lahatra atao anatin'ity toeram-pitsaboana ity izay. Fa anankiray ihany koa izay eto akaikitsika eto Rasazy Priska manao aloha Rasazy miaraba Zoketoara dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra ny tokantrano any manaraka an'izao onjam-peo ihany koa ny tenako. Araky ny fanambaratary alotary dia ny tompo mihitsy no nifidy anareo ho mpiara-miasa aminy satria mpiara-miasa amin'ny tompony satria Jesosy tena izy mihitsy ny manasitrana ho mpiara-miasa amin'ny tompony natanteraka ilay asa fitsaboana eto amin'ity toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy ity inona ny mety ho fahatsapahan'ny Rasazy ny amin'izay antsony tompo anao manokana izay sy naresy lahatra anao ka nahatonga anao hoe hiditra hiara hiasa ato. Za zany nanana fahatsapana hoe ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra dia mizotra an'izay lalana efa voasoratra Andriamanitra izay dia nisy lalana tao dia tamin'ny anatra dia nisafidy mihitsy hoe mba te ho dokotera aloha tamin'ny voalohany dia kanjo nisy kion-dalana kely teny an-dalana teny dia lasa papvelona tsy dia hoe mivoana lavitra ao anatin'ilay resaka fitsaboana dia nifanena tamin'ny zokotiana dia tena resy lahatra efa niasa tany amin'ny toerana hafa tany tsy ratsy ny tany fa tena tsara fa hafa ihany koa le hoe ny tompony tena nitondra anao tato anatin'ny toeram-pitsaboana tena manana fiadanam-po tena tsy ao anaty mihitsy zany hoe stressé zany amin'ny resaka asa averiko foana hoe tany amin'ny toeran-kafa tena nisy ny stress marina hoe tsy hoe tsisy an' Jesosy akory le toeram-pitsaboana tato le tany fa ny tato zany tena hoe hitako mihitsy hoe nibahan-toerana nomena toerana mihitsy Jesosy ao anatin'ny dispensaire nomena lanja manokana mihitsy dia lasa misy akony be aty amin'ny asako sy ny fiainako le fanomezana lanja an' Jesosy ao anatin'ny tontolo andro dia tena tsapako hoe mahafinaritra be le ampiasain' Jesosy manam-piadanana manam-pitsaharana lasa nahay an'izany hoe nitondram-bavaka ny olona raisiny zany mahay mitondram-bavaka ny olona marary mandalo atao amin'ny dispensaire tsy manatahotra mihitsy. Mazava ho azy zany fa efa mandray olona mitondra voka ianareo dia inona daholo ny ataonareo ho an'ireo olona mitondra voka izay mety manantona ireo na koa afatra ho an'izay mety hoe mbola tsy tonga taty. Ny tena marina moa zany dia araka ny tenin'ny docteur niasy teo hoe izay tsy mpanasitrana fa fitaovana fotsiny ihany fa Andriamanitra ny tena mpanasitrana dia hoentina eo amin'ny Jesosy mihitsy le olona ampahafantarina le olona marary na ny olona mandalo eto amin'ny dispensaire na hoe le olona isafo ny Jesosy aloha zany voalohany indrindra izay vao ampahafantarina anazy ny resaka fitsaboana. Ny zavatra tena ataona eto amin'ny dispensaire moa zany ny ataon'ny ekipa dia fiainana kely mihitsy izy hoe sy marary isaky ny mandray marary dia hoentiny eo amin'ny Jesosy le olona mba ho sitrana andray an'izay osotry ny fanasitranana izay hidina ao anatin'ilay olona. Tsy le dokotera na le ataontsika hoe Rasazy ihany zany no mivavaka tsy le olona nandray an'ilay olona ihany no mivavaka ho an'ilay olona fa na rehetra mihitsy zany ka iny manao ekipa miara-mivavaka ho an'ilay olona. Misy taona aloha zany izay misy otrany hoe misy olona tena hoe manana kama manokana mihitsy dia amin'ny maha ekipa iray anay zany satria izay le tena ny Kristy tena iray dia tena hoe andao hoentina mivavaka ohatra rakoto ohatra le marary dia misy taona manao an'izay zany izay ekipa fa ao amin'ny servisen'ny papvelona dia rehefa isaky ny mampisafy ianao dia hoentiny eo amin'ny Jesosy mba
tsy le hoe mampisafy fotsiny dia atao ny asa mampampivelona amin'le hoe resaka fisafonana hoe manao vaksiny fotsiny fa hampafantarina ny olona Jesosy nametraka ny zazy io tsisy mampatahotra koa ny fitondrana anazy fa izy ny mandray an-tanana dia ampijirinao zany le resaka fampaherezana dia mba ho teraka soamantsara ihany koa le olona. Irariana mba hisy toerana ampiterahana mihitsy koa ato satria izay zao no anisan'ny olana kely koa ho an'ny olona maro le izay mitady toerana iterahana zay le mitady toerana isafona aloha zany efa misy isorana ny tompo fa lay toerana iterahana mihitsy manao ahoana ny amin'izay raha sazy efa eo an-dalana efa apetraka ny tompo ny zavatra rehetra fa ny tompo moa zany ny tena mandama ny fandaminana n'izay resaka fampiterahana zay dia hoentiny eo amin'ny tompo fa mino atsinona fa matoana atsangana ny dispensaire dia tsy ho amina resaka fitsaboana ara-batana fotsiny na hoe mijanona hatreo amin'ny resaka fisafona fotsiny fa mino fa manana tanjon'Andriamanitra dia anangana maternité sy dia hanana maternité zao dispensaire an'izao. Amen be mihitsy zany dia mirarisoa mankasitraka rasasy. Mankasitraka anao ihany koa Zokedoara dia misaotra ny nanaikina mpandroso anay indray eto amin'ny onjam-peo. Ia, ankoatran'izay Entsoa ihany koa eto izay mpitady soratra ao amin'ny échographie izy faly mandray ny Entsoa aloha ny Kristiana Fampandroso. Dia faly miarahaba ny Zokedoara dia faly miarahaba ny mpiainoantsika koa amin'izao fotoana izao. Manahoana ny ao amin'ny échographie ao ohatra ny ahoana indray fomba fiasanareo sy ny fahatsapanareo koa ilay antson'ny tompo ao anatin'izany asa izany. Ny fahatsapako ny antson'ny tompo dia tena hoe amina manokana aloha dia tena tsapako hoe valim-bavaka nomeny tompo anahako le tamin'ny fandraketana ny échographie dia indrindra tena hoe ny dispensaire aloha voalohany indrindra na nanana eritreritra hoe tady mpiara-miasa momba ny échographie dia izay koa nefa ny nangataka tamin'ny tompo mba hahita mpiara-miasa tamin'ny resaka échographie dia tena tsapanay tato anatiko mihitsy ny hoe valim-bavaka ho an'ny dispensaire izahay dia dispensaire valim-bavaka ho anay koa dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy tao anatin'izany. Zay zany le hoe ny fandray ny tisy manina dia manahoana ary ny fomba fiasanareo ao? Ny fomba fiasanay ato amin'ny échographie dia tena hoe Jesosy aloha voalohany indrindra no tena hoe mametraka ao am-ponao amin'ilay fomba fandraisana olona. Ny fomba fandraisana olona aloha voalohany indrindra rehefa tena manana an' Jesosy ianao dia tonga dia tsapan'ilay olona hoe tena hafa ny fandraisana ato amin'ny fanaovana échographie tsy mitovy ny any ivelany. Izay aloha voalohany indrindra dia avy eo koa nefa misy ohatra ilay olona marary ireny manao échographie avy any ivelany dia metrehitra izy hoe nanao échographie tany ivelany dia metrehitra hoe mety tsy ho sitrana intsony izy, mety nataon'ny olona fa mety tsy hitany échographie dia mety izany ihany no ahatongavan'ilay olona efa mitantara zavatra ohatr'izany izy dia ianao anisan'ny mampahery azy koa fa tsy hoe resaka échographie fotsiny ny ataonay fa anisan'ny mampahery an'ilay olona koa dia misy fotoana ary tena hoe andao hiara hivavaka hitondra an'ilay olona eo amin'ny Jesosy mba tsy atahotra tsy eritreritra anazy hoe resaka fanafodina ataon'ny olona mety namparary anazy anaovana échographie dia izay tena anisany hoe tena zava-dehibe nampandraketiny tompo anay fa tsy hoe resaka échographie fotsiny koa. Ny fitaovana ihany koa moa zany rehetrarehetra fa Jesosy mihitsy nefa mitaratra ny anatintsika rehetra dia izy mihitsy nefa manao ny échographie any anatin'ny olona rehetra. Mankasitraka any Entsoa izay nanaiky hitafa indray ho an'ny mpiaino tao anatin'izao fantarina Kristiana Fampandroso izao. Dia makasitraka ny Zokedoara dia makasitraka ny mpiaino antsika dia mirarisoa antsika rehetra to. Hitantsika ao anatin'izany fa rehefa voantson'ny tompo ny olona anankiray amin'ny sehatra samihafa izay mety tiany tompo hiasany sy anatanterana an'ilay asa dia matsiaro manana fifaliana sy fiadanam-po. Io zany tsy hoe ny manao mpiandry na mpitandrina na mpitoroteny na sehatra fitoriana filazantsara ny ivon'ny fiangonana ihany natao hoe antson'ny tompo fa ninninona mety ho asa izay ampanaoviny tompo anao dia fataro hoe tena antson'ny tompo anao ve io fa rehefa tsy antson'ny tompo anao io dia tsy manam-piadanam-po ao anatin'io ianao ary tsy ahita vokatra tsara ao anatin'io. Mila mamantatra zany tsika hoe antson'ny tompo fa raha reto ankizy izay miara-miasa tao anatin'ny toeram-pitsaboan'ny fanantenana vonin-kandresy reto dia matsiaro izy ireo hoe antson'ny tompo ary nofidin'ny tompo anatanteraka zany
asa izany io hatrany amin'ny resaka mpanadio ka hatrany amin'ny resaka mpitantana rehetrarehetra dia samy natsiaro an'izany hoe antsony tompo izany avokoa izy rehetra. Manahoana ary maraparanantsika an'izao fiarahana izao satria mbola ho avy eto zareo mbola hiaraka amintsika ao anatin'ny fandarana manaraka. Manahoana ny amin'ny fiaraha-miasa nareo? Ny fomba fiaraha-miasa eto amin'ny dispensaire zany ho an'ny mpiara-miasa dia voalohany aloha araka ilay teny teo hoe dispensaire Jesoa Kristy no lehibe Jesoa Kristy no patron voalohany indrindra dia amena voninahitra foana izy. Misy ny firaisan-tsaina isan'andro izay iarahan'ny mpiara-miasa atao zany ametrahana ny asa aman-draharaha sy ireo tetikasa sy ireo ataontsika hoe programa maro samihafa tokony ho tanterahana eo anivon'ny dispensaire. Araka ilay fandresana teo koa hoe misy kan'olona izay mety hoe mba eritreretana hoe somary mila hoentina mbavaka manokana ihany koa iarahana ny arahan'ny ekipa dia ao anatin'izay fiaraisa-tsaina isa-maraina izay no anaovana an'izay fitondrana mbavaka n'ireo olona manokana izay iverina aloha hoe mila tohanana rambavaka zany. Dia ankoatran'izay misy ihany koa ny fisitahana masina ataonay isaky ny isa-taona izay isaoranay an'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany tamin'ny taona lasa zany ary ametrahana ihany koa ireo programa ny amin'ny taona ho avy. Dia izy io manao izay fisitahana fifadikanina isa-taona mba iarahana mametraka amin'i Jesosy indray sy angatahana ny taridalan'Andriamanitra indray hoe inona indray no tokony ho atao amin'ny taona ho avy. Dia ankoatran'izay moa misy ny fivorian'ny mpiara-miasa, fifampiresahana eo anivon'ny mpiara-miasa amin'izay tokony ho fanapa-kevitra raisina amin'ny marary satria indraindray arak'izay hoe fanomezam-pahasoavana samy manana ny azy dia misy fifanampiana zany eo amin'ny sehatra tsirairay eo amin'ny servisy tsirairay aby hoe inona no tokony atao manoana an'ity ka ty indraindray misy mila tolo-tanana ny amin'ny fiaraha-mivavaka ahoana sy ahoana no ahafahana mandray an-tanana tsara le marary mba ho tonga amin'ilay hoe fanasitranana ny fanasaina vatana. Dia ohatrohatr'izay dia ao anatin'izay tena ao anatin'ilay hoe firalahiana tanteraka no anaovana an'izay piraitam-po mifampitondra tahaka ny piraitam-po satria raha vao tsy miainga avy aty amin'ny mpiasa mihitsy ange le fandresen-dahatra dia tsy hampita velively any amin'ny marary izay. Dia izay ihany koa moa hoe anisan'ny fomba fiasanay eto amin'ny dispensaire no mametraka mihitsy ary tena mahasarotany any zokitiany io hoe ny marary tena andrianina eto amin'ny dispensaire, ny andrianina ary tena hoe esahana zany izay atao hoe service de qualité nefa atao hoe aingana koa zany fa tsy dia hoe le mitaridretra be dia eo le marary dia taraziko eo fa tena mba hoe esahana zany hoe matsiaro voaray tsara le marary nefa koa tsy hoe dia tena nandany fotoana be tato anatin'ny dispensaire. Ohatrohatr'izay no amin'ny ankapobeny no fomba fiasa eto anivon'ny fiaraha-miasanay zany eto anivon'ny dispensaire. Mankasitraka ohatran'ny fohy le fotoanantsika tapitra sahady ny fotoanantsika tamin'ity androany ity na dia be dehibe aza ny zavatra tokony mbola ho resahana na dia te ampiresaka ihany koa ndreo ekipa hafa isika nefa araka nambara teo voafetra ihany koa moa ilay fandaharantsika dia tapitra sahady ny amin'ity anio ity manantena mbola ivanianan'izy ireo ao anatin'izao fandarana kristianina fampandroso izao ny afatra sy ny teny farany. Ny afatra amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy amin'ny mampitsabo anay dia izao indrindrandrindra anatin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny zanak'olombelona rehetra satria tsika eto Madagasikara rery mandalo an'ity valana retina ity fa izao tontolo izao dia tia miafatra mihitsy izay hoe itsika kristianina izay efa ao amin'i Jesosy dia miorena tsara mifahara amin'i Jesosy ary indrindrandrindra hoe tena anomana n'izay rapitso le mandrakizay izay mihitsy ange ny tanjo an'Andriamanitra mba tsisy overina dia iray azy dia mampirisika antsika kristianina hoe tena hifahatra tsara amin'i Jesosy ireo izay mbola lavitra an'Andriamanitra ka mba mandreny izao fandaharana izao dia mitaonanao izay hoe mitoty amin'i Jesosy miverena amin'Andriamanitra efa akaiky Jesosy efa akaiky ny fiafarana izao tontolo izao ary ny farany angamba dia hoe raha misy ny tsy salama raha misy ny manana olana dia aza manao dokotera tena re tompoko indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana izao tongava manantona toeram-pitsaboana aza misalasala manantona toeram-pitsaboana mba tsy hahatonga le izy hoe efa sarotra na efa gravy vao manina moa vao manantona zany dia manjary taraiky ny fandraisana tanana dia izay angamba ny afatra dia mirary soa antsika rehetra samy hotahin'Andriamanitra. Ngamba tsara ihany raha homentsika ny lahara-pifandraisana na ny fomba izay ifandraisana ny adresy sy ny toerana mety ahitana an'izay toeram-pitsaboana izay mpiaino.
Ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia hitantsika ery amin'ny eny Akasina zany amin'iny boulevard de l'Europe iny ao amin'ny enceinte ny institution Martyr-V dia ny laharan-tarobia azahoananay dia ny 034 69 891 46 034 69 891 46 dia mirary soa antsika rehetra tompoko.